avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolcianoni vaovao. Ireo mpikambana mandrafitra ny seny no fototry ny olana tsy mampilamina ny fifidianana eto amintsika hoy ny filohan'ny antoko FMI malagasy manoloana ny resaka fakakevitra ataon'ny seny amin'izao fotoana. Mila ovaina ny mpikambana ao anatin'ny seny ahafahana mametraka fifidianana madio sy mangarahara. Niaran'ny antso-jay ny ben'ny tanàna avy amin'ny antoko Firaisakina ao amin'ny komina ambanivohitra Soavina ao amin'ny distriktan'ny Betafo faritra Vakinakaratra. Raha ny loharanom-baovao azo avy amin'ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika ity, nisy miaramila maro tonga tao amin'ny biraon'ny komina tany an-toerana izay nilaza fa hanala io ben'ny tanàna io amin'ny toerany ka hanolo azy amin'ilay kandida avy amin'ny antoko Irmara izay nifaninana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Any ivelany, any Lima, nidina an-dalambe nanohitra ny politika napetraky ny gouvernement ireo teratany perovianina manodidina ny 500 tsy nahavitanana foana na nampiena ny tsy fandriampahalemana. Ny kolokolo sy ny vidim-piainana hoy ireo mponina ny fitondrana amin'joro ao Peroa amin'izao fotoana. Antony angatahan'izy ireo ny fametram-pialan'ny mpitondra ao an-toerana. Ny hetsika ampilaminana nataon'ireo mponina izay tsy ahivina fa ny afara tamin'ny fifandodana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana. Falmiarabanao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny fifidianana avy hatrany ary ireo mpikambana mandravitra ny seny no fototry ny olana tsy mampilamina ny fifidianana eto Madagasikara ho ny teo anivo ny antoko FMI malagasy manoloana ny fakakevitra ataon'ny seny amin'izao fotoana mila ovaina ny mpikambana ao anatin'ny seny ahafahana mametraka fifidianana madio sy mangarahara rina fitiavana. Tsy vahaolana fa sinema hoentina nomezana tombony antoko ny fitondrana ny fakakevitra ataon'ny seny amin'izao fotoana ho ny filohan'ny antoko FMI malagasy. Firifiry izay sosokevitra nomena ny seny izay saingy tsy nampiova ny fomba fiasany izany raha ny fanehoan-kevitra. Ekena fa mety misy olana tokony amboarina ny rafitra fa ny olana mpikambana mandrafitra ny seny amin'izao fotoana ny olana iray lehibe voalohany mahatonga ny fifidianana fenosoka sy alapato. Mila fanovana ireo mpikambana raha tiana dio sy lamina ny fikarakirana fifidianana eto Madagasikara ho hiatran'ny filohan'ny antoko FMI malagasy. Tena zany io ambany zogan'ny fitondrana hoe dia tsy mandeha fa mandaotsika anao rafitra indépendant. Natao le rafitra indépendant. Nanova zavatra. Menimena daolina atsika foan'ny CENI sy ny HCC. Io zany tsy resaka rafitra tsony io e. Resaka olona io. Hoe tena olona matahotra an'Andriamanitra, olona valahara ve no mitantana ny rafitra manao fifidianana eto Madagasikara. Zay ny problema voalohany. Fa tsy zay fanovana eto seroa. Io tsika anao paria fa tonga 2028 problema na lisy mpifidianana mbola mipetraka. Mbola misy amanalina tsika na amina manetsiny tsy tafiditra anatin'ny lisy mpifidianana. Nefa fa tenenina teny zao seny fa azo atao tsara manadio ny lisy mpifidianana. Manisy tsy resaka ny fanadiovana ny lisy mpifidianana. Satria any ny alatra voalohany ataony. Tsy manana fahaleovantena, tsy afaka mandray fanapa-kevitra samy rery ireo rafi-pitsarana mikarakara ny fifidianana fa baikoa ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Antony tsy isiany fifidianana marina sy azo itokisana. Fandikan-dalàna sy fanitsakitsahana ny safidim-bahoaka izany. Mila mijoro ny rehetra anova ireo lafin-javatra tsy mety aloha ny anovana fifidianana manaraka eo, ampanjakana ny fahamarinana sy safidim-bahoaka. Ny hetsika tokony ataon'ny vahoaka aloha dia voalohany raha anova rafitra izahay lazaina mpanohatra ny tokony anovan'le rafitra. Ny hevitra avy aty aminay manomboka amin'ny akatra amin'ny zedra no ampiarana. Raha ilaina foanana ny CENI, foanana ny HCC. Zay mpanao politika milatsaka amin'ny 2028 tsy manaiky an'ireo dia miangataka amin'ny vahoaka izay ilahatra amin'ny lamina an-dalambe
filarana dalabe tompoko tsy fanonganam-panjakana zo fototry maolona ny filarana an-dalambe convention internationale nataony Madagasikara soni io convention internationale io mamela ny olona andeha lahatra an-dalambe aneo hevitra ampilaminana afaka mivoaka koa ny olona maneho ny tsy fakasitrahany zavatra misy eto Madagasikara mandeha ampilaminana fa io dadio fa rehefa misy korotana avy any amin'ny fitondram-panjakana ny korotana. Efa leo sy tsy matoky izao fitondrana mijoro izao intsony ny vahoaka manoloana ny fanitrana lalina iaina ny firenena ankehitriny. Mahazovana ny kolokolo sy ny firaisana tsy kombakomba ka tsy voahaja ny lalàna. Potika ny toe-karena sy fiarin'ny mponina noho ny tsy fananana politika mazava. Vokatry ny tsy fahamarina toerany fitondrana izany trangan-javatra izany, ka ilaina ny fanovana olona raha tiana ny hanarina ny firenena ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Fa mikasika ny olana herinaratra kosa indray, tokony ametra-pialana rehefa tsy mahavaolana ireo tompona andraikitra misahana ny angofo sy ny herinaratra eto amintsika, ho ny filohany antoko otrikafo raha nanao ny heviny. Raha mbola mihamafy hatrany ity farany fahoriam-bahoaka izao, tsy hijanona fa itony hetsika fitakiana ataon'izy ireo. Tsiaro Razo Arvelo. Areto njiro ho ny mponina teny Angadikely Ranidina Andalambe aleo fatapanjiro omaly alina simba ny asa fiarina sahirana ny mpanjifa maizina ny tontolo lasa vesatra ho any fampandrosoana ny toe-karen'ny tsirairay sy ny firenena ka tokony hiala izay tsy mahavita ny andraikiny ho ny filohany antokotrikafo manoloana izany olany herinaratra sy krizindrano tsy mety voafehy izany fototry ny filana ary ankina ny seha-piarina vahoaka ny tapitrisan' izany ka tsy tokony anaovana tsirambina raha ny fanazavana. Misy tompona andraikitra izany jiro sy ny rano eto Madagasikara zany izy ny tompona andraikitra misy ny ministra ny angovo aloha zany raha miresaka ny jirotsika misy ministra ny rano koa raha miresaka ny ranotsika dia eto zany zay dia manao antso mba ametrahan'ireo ministra roa tonto ireo fialana dia ny ministra ny angovo sy ny ministra ny rano satria tsy mahavaolana zany reo manoloana ny olana iaina ny firenena rehefa tsy mahavaolana hoy izay dia tokony hiala. Amafisinaraka izany fitazomana ny datiny 5 septambra anaovana ny fitakiana amin'ntsarana izany ohatra ny fanehoan-kevitra tsy anaty tahotra no ahazona ny rara ny Kamila Samijoro ny rehetra ohatra ny Elia Rabivahiny. Ankoatran'izay dia hoy izay hoe rariny raha tohizana ny tolona izay efa natomboka izy telomenada ka eto zany zay dia manamafy hoe tsy izy ireo ihany no ataontsika hoe mizaka ny tseranena vokatra ny fahatapatapahany jiro sy ny rano fa zay malagasy rehetrarehetra mahatsiary fa victime amin'izay dia hoy izay tokony hijoro avokoa misy ny daty izay efa nomeny izy telomenada rehetra izay mila tohizan'izay amafisinay hoe tena mila tohizan'izay satria miantoka ny toe-karen'ny firenena sy ny fahasalamana izany resaka jiro sy rano zany dia izay tokony samy sarotontsika mijoro manoloana an'izay manarak'izay dia hoy izay hoe zao fahasahiranana iainan'ny Madagasikara zao dia izay dia manamafy hoe tsy tahotra akory no ahafahantsika manala ny Madagasikara amin'izao fahasahiranana misy azo zao fa tsy maintsy mijoro tsika raha tia hanafaka an'izao. Mihamafy hatrany ny fahatapahan-jiro lavareny izay mahatratra 10 hatramin'ny 10 ora ho an'ny ankamaroan'ny toerana eto Antananarivo sy ny manodidina. Manampitrotraka ny tsy fisindrano mbola mampametra-pandaninana ny maro eo anatrehan'izany hoe lasa izy avokoa ireo siterna mitatitra rano madio ny Jirama ny avy amin'ny fitondrana ankilany mbola mahasamizingizina fa efa mpamahana ny olana ny fanjakana. Noho izay olany herinaratra izay indrindra dia nidina Andalambe nandoro-kodiarana ny hariva teo ireo mponina teny Sabotsy Namehana. Efa omaly no tapaka ny jiro teny an-toerana raha ny fitarainana saingy tsy mbola niverina izany hatramin'ny androany. Arahoary ny zavan-tranga teny an-toerana.
Mbola tapaka moa zany lalany ny sabotsy namehana noho iny fitokonana nataon'ireo vahoaka iny fa lafim-baovao hafa kosa indray niara-ny antso izay ny ben'ny tanàna ao amin'ny antoko Firaisankina ao amin'ny commune ambanivohitra Soavina ao anatin'ny distrika ny Betafo faritra Vakinankaratra amin'izao fotoana raha ny loharanom-baovao azo tamin'ny solombavim-bahoaka voafity tao amin'ity distrika ity nisy miaramila tonga tao amin'ny biraon'ny commune tany toerana izay laza fa nala io ben'ny tanàna io amin'ny toerany ka nolo azy amin'ny kandida avy amin'ny antoko Irmara izay nifaninana tamin'ny fividianana ben'ny tanàna farany teo balonjany manao antso avy mikasika ity raharaha ity ny solombavim-bahoaka ny distrika ny Betafo Andrinirina Randriamarso Kolo Antsirabe. Anisan'ny andrasan'ireo mpanara-baovao indrindra fa ho an'ny eto Fato Vakinankaratra ny mahakasika ny fanesorana ilay ben'ny tanàna tao amin'ny commune ambanivohitra Soavina distrika ny Betafo Fato Vakinankaratra raha loharanom-baovao azy avy amin'ny solombavim-bahoaka izay voafidy tao amin'ity distrika ity dia nilaza fa niara-ny antso-jay ny ben'ny tanàna izay lanym-bahoaka avy amin'ny antoko Firaisankina tao amin'ity commune ity ka ny zoma fa 5 volana septambra 2024 taona nisy vata miaramila maromaro tonga tany an-toerana laza fa analan'io ben'ny tanàna io amin'ny toerany ary osoloany ilay kandida avy amin'ny antoko Irmara izay nifaninana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo vao naheno izany ilay ben'ny tanàna dia nitady-dositra ny tsoka niala tao an-tanàna ka ny solombavim-bahoaka no nifampiresaka tamin'ny alalany Antsoatarby ka nampiverina azy tao an-tanàna indray ben'ny tanàna efa perinasa ary nosalorana samboady no nesorina amin'ny toerany hoy ity solombavim-bahoaka ity midika izany fa misy kajikajy politika amin'izao akaiky fifidianana izao. Tsy afa-potana amin'ny tribunal administratif zany le mpifaninana zay kandida Irmara zay resy de efa resy izy tany tribunal administratif nataony fomba rehetrarehetra nataony investiture de mbola tsy nadio fo izy fa mbola tsy nionona de napakaratana amin'ny conseil d'état de efa niatso avo ary efa samy d'accord tamin'io aloha tsisy fanapaka-hevitra evokatsony fa vitana investiture tapitapika eo ara mila ny be de be tonga eny amin'ny gendarme eny amin'ny baron commune hametraka mera vaovao de rehefa aveo mera eo tedavina le mera ko ihany ko matahotra inona ty de lasa mitsoka izy tamin'izay de zany niteny tsy maninona fa tonga fampiresaka amin'ireo manam-pahefanareo fa zany zava-misy eto de miatso avy amin'le mera vaovao de tena fitiavam-pahefana manahoana re tompoko nenareo de tena olo efa miasa efa nandresitany amin'ny tribunal administratif de tsoahana mata fotsiny amin'izao le mera ho apetraka de mba milamina ve sainao de tena fitiavam-pahefana manahoana de tena tonga de anala fotsiny de ametraka anao avy amin'ny antoko Firaisankina ilay ben'ny tanàna commune ambanivohitra Soavina atao anatin'ny distrika ny Betafo izay iaran'ny antso-jay mbola misy ny didim-pitsarana izay andrasana ho hiatrany ny solombavim-bahoaka ka orin'izay no ahafantarana na anahoana ny toean-draharaha raha ny fanazavana hatrany atreto aloha de iandro notification antidim-pitsarana mbola tsy misy fa de tonga de miala fotsiny amin'izao miresaka amin'ny solitena mpanjakana de mbola tsy mahazo notification fa de soloina fotsiny miandry an'le didim-pitsarana satria azo ny didim-pitsarana vao makany amin'ny demande na révision nisy an'izany tany Mananjary nivoaka le didim-pitsarana l'indépendant nandresy le Irmara de nanao révision zareo de tafaverina ndray zay no ataonay fa atreto aloha zany de tena mampalahelo ny zava-misy de tena gaga hoe fa de tena inona loatra le de fitiavam-pahefana manakory de olo efa miasa eo de hokory taninao ndray de lasa ohatrany hoe itsinitsiny zany zay amin'izao nametraka an'le mera metraka ny samboatiny fa hoasorona ndray izy na ny crédibilité anainy zany eo anatin'izany de mise en question araka izany de miandry didim-pitsarana izay ivoaka no ahafahan'ilay ben'ny tanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Soavina verina eo amin'ny toerana indray na tsy izay ben'ny tanàna efa perinasa ary nosalorana samboady saingy izao tratra ny antso-jay izao. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray voan'ny carie dentaire izay aretina mpanimba na mpandavaka nifiny 7 isanjato ny ankizy latsaky ny 5 na 9 taona eto Madagasikara ho an'ny EPP isotry ampy filoha manokana izao saika tratrany izay aretina izay avokoa ny 5 isanjato ny ireo mpianatra amin'izao fotoana antony tonga ny teo anivony ny consulat de Monaco nanao etsika fizarana fitaovana sy fampianarana ny fomba hikolokoloany ireo mpianatra ny nifiny sy ny ady vavany arahoariny antsiprian'izay. Tsy mahay manadio nify, mampiasa fitaovana fanadiovana nify ary mikolokolo ny ady vavany ny ankamaroan'ireo zaza latsaky ny 5 na 9 taona eto amintsika tafiditra amin'izany ihany koa ny olon-dehibe raha ny fidinana hifotona ataony teo anivony consulat de Monaco antony mahatonga ny 7 isanjato ireo salantaona voalaza ho voan'ny carie dentaire raha ny fanazavana. Raha ny hita aloha mandritra ny hetsika satria mandritra ny hetsika izay dia miezaka manontany ny ankizy hoe ohatry ny ahoana ny fampiasany an'izany isan'andro any tokantrano tsirairay avy any dia maro tena maro ny tsy mahay an'izany raha hitantsika any amin'ny programme ny sekoly ny kely dia kely mbola tsy mianatra n'izany fiborosiana nify izany fa any amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa amin'ny kilasy faharoa na fahatelo eo vao tena mianatra n'izany atao hoe fahasalaman'ny nify izany mianatra
mampianatra ny karazana nify sy ny fanadiovana ny nify ary zany raha mbola ataontsika hoe fisafona ihany fa tsy mbola tena fampianarana la pratika ohatra ny ataonay dia izay indrindra ny antony ahitanay hoe tena ilain'ny ankizy izy ireny ary maro ny ankizy tena mbola mila n'izany fanentanana izany tsy ety amin'ny EPP ihany fa mety ny ankizy rehetra mihitsy fa hatreto aloha zany ny EPP no tena ifotoranay satria eny no misy ataontsika hoe ankizy marefo mety mbola sarosarotra amin'izy ireo ny anana fahefana hividy an'ireny fitaovana reny ho an'ny EPP sotry ampifilo manokana manodidina 5 isanjato ny mpianatra ho antoerana no fantatra fa voan'ny aretina carie dentaire amin'izao fotoana ho ny taletsekoly vao manomboka mianatra ohatr'izao manko izay indrindra fa ny mpianatra vaovao dia tsy maintsy mitaka izahay an'ilay FMA zany hoe io no entin'ilay mpianatra manao vizity any amin'ny CSPDO dia ao ny ahitanay an'ilay fanamariana napetraky ny dokotera tsirairay avy hoe zao no ity zazy ity na izao ary ny zavatra tena misongadina zany dia ilay carie dentaire ny tena hita betsaka ao hoe mila mikarakara nify ny zaza fa misy carie voalohany aloha na le iray aman-dreny ampianatra ary le zaza miborosy nify raha tsy mafian'ilay fiborosiana nify dikan'izay mbola misy loto tsy afaka zany anaty atovavany dia ireny no mahatonga le carie dentaire faharoa koa eo amin'ny lafin'ny sakafo indrindra fa mifinanana zavamamy loatra mery mihinana zavamamy le ankizy nefa ny tsy mikotram-bava ao aorianan'ny finanana izay reny rehetrarehetra reny zany anisany mahatonga le carie dentaire daholo nanolotra fitaovana hikolokoloana ny ativava sy ny nify fa ihany koa nampianatra ny fomba fiborosiana nify tamin'ireo mpianatry ny EPP sotry ambin'ny 10 maly ny teo anivon'ny consulat de Monaco tanjona ny any an-tanana indrindra ireo mpianatra marefo eny anivon'ny EPP ny mahakasika ny fahasalamany ny nify sy ny ativava fa mani fahasahiranana ireo mpampiasa ranomasina ny orinasa Saity Marine ao Mahajanga. Orinasa manamboatra sambo simba rehetra sy ny vatana motera afaka mamorona sambo vaovao amin'ny karazany izay ilaina. Miara-miasa amin'ny concessionnaire ngeza maneran-tany eo amin'ny fampitaovana ireo fitaovana sy pièces izay ilaina izy ireo raha ny fanazavana. Christian Andriamahery, Mahajanga. Hanatsara ny tontolo ny asan-dranomasina ny fijoroan'ny orinasa Saity Marine eto Madagasikara izay miasa eto Mahajanga ka manamboatra ny simba amin'ireo sambo efa miasa toy ny coque vita amin'ny fibre sy vita amin'ny hazo na ihany koa karazana motera rehetra fampiasa n'ireo tan-dranomasina. Vitan'ity orinasa Saity Marine eto Mahajanga ity ihany koa ny mamorona coque vaovao amin'ny halava hatrany amin'ny 12 metatra miaraka amin'ireo fitaovana rehetra ilaina toy ny seza, tabla, fandriana, efitra voatokana, ny loko sy ny maro hafa. Ankoatr'izay ihany koa ny fanamboarana sy fanoloana ary ny fanafarana pièces vaovao amina marque d'origine. C'est eto amin'ny atelier de maintenance et de réparation navale Saity Marine manamboatra sambo izahay, manafao sambo ary manamboatra moteur koa raha misy moteur simba any aminareo any afaka hoentinareo aty. Ankoatra ny fanamboarana de afaka manafatra pièces ho anareo koa izay varotra pièces izay ohatra hoe varotra moteur na pièces na moteur nenay zany tonga de d'origine foana fa zay tsy manao bonne occasion mihitsy. De ho antsika le mécanicien miasa any ivelany any manana tour mécanique ihany koa izay afaka hoentinareo aty raha ohatra ka hoe misy zavatra amboarinareo ka mila tour mécanique de eto aminay ihany koa efa mavita an'izany. Isika raha ohatra ka hoe manam-pikasana hividy sambo de eto aminay de efa misy efa vonona ohatra ty SM10 moa filazanay anazy ty zao vao asa vitanay efa fandroany vitanay izy ty de afaka manjifa ny ty avy hatrany koa ianareo. Ho an'ireo tolotra mifandraika amin'ny électromekanika kosa miavaka ny orinasa Saity Marine ity noho ny fananana an'ilay fitaovana Texa ahafahana manao diagnostika amin'ireo motera rehetra fampiasan'ireo sambo eny an-dranomasina na sambo mpitatitr'olona io na sambo mpitatitr'entana na sambo mpanjono na sambo fitondra mitsangatsangana. Amin'ny vanim-potoana zao zany fa resaka elektronika de mandeha zany hoe mandeha any amin'ny calculateur daholo iny zavatra rehetrarehetra ka eto zany io ny fananana io Texa io ny motera rehetrarehetra na Suzuki io na Honda io na Mercury io na Mariner io n'importe quel moteur zany raha vao moteur hors-bord na Firsevo io na Firsevo ka misy mandeha calculateur de vitanay eto avokoa amin'ny alalan'izay Texa zay. Raha mbola eto Madagasikara ho zao tsisy manana an'izay afa-tsy Saity Marine riry ihany raha mbola eto.
telopolo taona mahery ny asana tamin'ny tontolo fanamboarana sy famoronana ireo fitaovana fampiasan-dranomasina ireo mpiasa mandrafitra ny ekipa mampiodina ny orinasa Saïty Marine efa zadrara sy ampitraikefa ny orinasa raha teo miara-miasa amin'ireo concessionnaire ngeza maneran-tany amin'ny fampitaovana ireo pièces izay ilaina amin'ny fanamboarana tao raha toa ka misy sambongeza mila manao fanaramaso ny milina ao anatiny zany hoe moteur zany hoe mila manao diagnostic zany vonina amin'izany tsika efa vonina amin'izany ny orinasa tsika Saïty Marine fa tongavanareo aza misalasala manantona ny orinasa zay ny resako teo taloha tsika dia mandeha any andafy manafatra fitaovana nandeha any Tananarivo tsy mampamenitra amin'ny teny an'izany miantso ihany koa ny orinasa any Nosy-Be tsy mampamenatra amin'ny teny an'izany fa ankehitriny tsika reharehan'ny majanga no ananantsika ny Saïty Marine reo ny fitaovana ary ara-potoana ihany koa sady amin'ny vidiny mirary raha ohatra ka vidinareo lafo izy any amin'ny orinasa ivelan'ny majanga ivelan'ny Saïty Marine dia latsaka be zany izy atao amin'ny orinasa tsika vony izay mizay rehetrarehetra zay oriavako hoe mazenga indrindrandrindra tongava mo alaolo ay aza misalasala ny miantsony laharana 038 80 257 33 na ihany koa 038 12 257 33 raha misy ny fiaraha-miasa tiana ho tanterahana na ihany koa manatona avy hatrany ao amin'ny rano Saïty Marine na eto Mahajanga eny amin'ny village touristique mifampita amin'ny toerana misy jet d'eau village touristique dia lafim-baovao iny ihany koa no entintsika miseto anatiny idoka foy aza misaraka aminay ary Fais le plein de fun du 20 au 21 septembre. Achète un First Premium incluant 10 000 arrières de crédit d'appel, 100 SMS, 350 mégas et gagne un Yellow 2000 en cadeau incluant 450 mégas. Le tout à seulement 10 000 arrières. Tape vite le dièse 322 étoile 91 dièse. Yes. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao tsy mitsaha-mitombo hatrany ny tanora mirona amin'ny fianarana kabary ankehitriny mila fandalinana ny fianarana izany ho voatazona hatrany ny maizy azy izany eo amin'ny sehatra ampiasaina azy hoy ireo mpikabary tamin'ity androany ity fanadihadiana hoentiny irina fitiavana na eo aza ny firoborobon'ny fanatontolona sy ny fivoaram-piainana mipetraka ho vakoka mitahiry are-tsaina manome lanja ny soatoavina malagasy hatrany ny kabary amin'ny maha-kolotsaina ampiasain'ny fiarahamonina eo amin'ny fomba amam-panao samihafa na ankaratsiana na ankafaliana ilaina fandalinana ny fifehezana azy na ny teny ambara na ny fomba andrafetana azy ankehitriny mitombo hatrany ny olona indrindra ny tanora mandalina ny fianarana kabary tsy mora ny kabary miverina ho mora zany kabary zany kanefa sarotra ny kabary dia tsy maintsy mandalo sedra ianao vao tonga ao amin'izao toerana mampikabary matiananao izao dikan'izany dia ny kabary tena hoy ny fitenena malagasy ny valala tsy azo raha tsy andrinilika ny lanjakabary tena manandanja ny kabary eto Ambohimanarina dia izay sotoaviny izay foana no voizinay ny mponina eto Ambohimanarina dia mifankalala daholo zay dia izay ilay fonosin'izay sotoavina iray izay dia iray izay eto amin'ity fizamity ankoatra izay manamafy ny firaisankina sy ny fihavanana eo amin'ny mpiray-tanindrazana ity kolotsaina ity na misy aza ny fahasamihafana ara-politika sy ara-pinoana takina amin'ireo mpikabary ny ijoro hatrany amin'ny fanandratana ny soatoavina malagasy ary zay tsy voasakany misy zay hoe loko fivavahana na loko politika fa rehefa hoe zanaka Ambohimanarina zanaka teroka dia ao anatin'le kolotsaina zay hoe iray zay ary misy le fihavanana ny fiara-misalaha ao anatin'izy tena farany mazava-dehibe antia le fikambana amin'ny kabary eto Ambohimanarina zay misy maromaro zareo dia miara-miasa akaiky amin'ny solombavam-baoaka izy ireo satria ireo no mitondra ny marary voaka aty aminay solombavam-baoaka satria izy ireo le mpikabary ireo no miosina amin'ny vahoaka dia ireo no mitenanay aty solombavam-baoaka dia zay no manatanteraka zay filana anampiana ny vahoaka eto Ambohimanarina notokana n'androany ny tsangambaton'ny fikambanan'ny zanaka Ambohimanarina sy anteroka amin'ny kabary na ny fizami izay nijoro nandritra ny 5 taona
ahitana mpikambana manodidina ny 2 arivo mahery. Misy ny diabe nataon'ireo mpikambana nanamariana ity fametrahana ny tsangam-bato mamen'ny fisian'ny fizami ity ho mari-pahatsiarovana sy lova hipetraka ety an-toerana no antony nananganana izany raha ny fanazavana. Fa tokony halalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara ary ajaina ihany koa ny zon'olombelona ho ny sekretera jeneraly lefitry ny Antoko Avy ireto farany izay roso amin'ny fionam-be ahafana misafidy izay ho filoha-pitarika izany fanampanazavana. Nenay aloha zany ny teny filamatry ny Antoko dia hoe fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanajana ny zony tsirairay. Dia izay no angatahanay ny fanajana an'izay. Tokony malalaka zany ny fanehoan-kevitra, tokony omena ny zoany tsirairay miteny izay tiany. Rehefa hoe malagasy mpanao politika na mpanohitra izy na inona dia tokony malalaka ny fanehoan-kevitra. Ny Antoko aloha dia ny Antoko velona foana hatramin'izay. Fa araka ny fanapahan-kevitra ny folo national dia tena hijanona amin'ny fitantanana ny Antoko amin'izay izy. Dia manomana ny Antoko congrès national hijerena hoe isa ny olona afaka andimby ahoana ny fomba andaminana ny fitantanana ny Antoko amin'izay. Iverenantsika vetivety ilay fitokonana fahatapahan-jiro teny Sabotsy Namehana dia arahantsika vetivety ary ny fitarainan'ireo mponina teny an-toerana. Jirondra polisy zandarondra ve tsy tapaka manontany an'ireo zay tsy tapaka ny jirondreo sa rehefa engarana manokana mihitsy mampatonga andreo manao zao lasa herim-pamoretana tsisy ilana an'ireo koa miala miaraka amin'ny fotoana rehefa tsy mavita raha angafa tsy le tapaka jiro tapaka rano tapaka leo be tsisy vahaolana tsisy vahaolana fa me vahaolana zay fa leo mahita mponiny Sabotsy mandefitra be dia manararoatra zao mihetsika mponiny Sabotsy zao hita tsara zay miala rehefa tsy mavita fa tsy zakanareo io. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy maneho mivantana ny vidin'entana na ireo vokatra amidiny any anaty tambazotra an-tserasera ny ankamaroany ireo mpivarotra. Antony tsy ahafahana miaro ny zon'ny mpanjifa araka ny tokony ho izy ary mampirongatra ny trangana farararotana maro samihafa eny anivon'ny tambazotra an-tserasera ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa izay nanovana fanadihadiana. Andeha rahantsika ary ny makasika izay. Tokony aneo mazava ny vidin'entana na ireo vokatra amidiny ireo mpivarotra anatin'ny tambazotra an-tserasera iarovana ny zon'ny mpanjifa ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa iray nanovana fanadihadiana. Eto Madagasikara saika manafina na tsy maneho izany mivantana amin'ny pejy na publication fa tsy maintsy idirana anaty hafatra miafina na mivantana ny ankamaroany ireo mpivarotra. Antony mampirongatra ny trangana fanararotana amin'ny vidy, ny fisolokiana ary ny tsy fanajana ny fahafahan'ny mpanjifa misafidy araka ny tolotra sy ny vidiny mazava eny an-tsena ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa nanovana fanadihadiana. Misy mety manao famalinana na sasany tena manao azy amin'ny fony fa tsy haiko hoe ohatrina koa ny karazana hoe impôt alohany fa misy tena manao osoka fotsiny zao le izy. Efa lalanantsika aloha zany tsika tafiditra anatin'le hoe économie libérale dia dikan'izay aloha afaka manao tarifany daholo zany dia mpivarotra rehetrarehetra. Fa kosa andraran'ny consommateur no mijery hoe tena rary ny vidiny satria raha ohatra zany misy paraky anankiray zao paraky 20 ny vidiny any amin'ny sisiny ery dia fery misy ariary 5 dia anjaran'le consommateur no mijery hoe amin'ny ariary 5 no mividy fa paraky mitovy ihany io. Zay le éducation des consommateurs razaiko to ary be da be na fanafody na ninina zao mandeha amin'ny daholo amin'izao fotoana zao fa ny fanafody ary mba misy prix ihany fa hoe mbola misy frais ndray koa na anaterana azy ny tokantanonao. Ka ny azy zany tiako desana ao anatin'le lalàna mikasika momba ny varotra donner l'information réelle au consommateur, ameo vaovao tena marina ny consommateur. Ila ahafantarany hoe mety fe ty zavatra ataony ity sa tsy mety zavatra miseho ity. Mila vaovao zany izy. Kanefa tsisy vaovao milaza an'io mihitsy fa tonga dia mandeha fahatany fotsiny io resaka io. Malohan'izany, tokony hetsika ijery akaiky andraindraikitra raha mpianatra mahakasika ny lalàna mifehy ny varotra ny ministera ny varotra amin'ny alalan'ny direction pour la protection de consommateur tanjona hatrany ny arovana ny zon'ny mpanjifa. Fa ho tanterana ny 4 sy 5 oktobra ho avy izao eny amin'ny parkina Arena Sport Antamatavy ny fankalazana ny Star Tour Oktoberfest. Hetsika izay hoentin'ny orinasa Star nandratana ny iray volany labiera. Mandritra izany, izy nisy ho goavana iarana amin'ny mpanakanto kalaza sy ireo lalao kermisy maro samihafa. Aorian'izay, izy ihany koa ny camion Tour Oktoberfest ny 7 hatramin'ny 20 oktobra ho avy izao. Ampiavaka ny hetsika amin'ity taona ity ny fiverena ny vokatra Colt Amigo. Fanampanazavana. Roa andro tsika ifety ao, roa andro tsika ilanonanao satria na ny lehibe na ny kely azo ny tombotsoany avokoa.
inona mahatonga ana amin'ny teny an'izany satria isy a reo artiste kalaza ho avy eo anafanany lanonana tahaka ny Lionel Eldro Samuel Rotsomanina tsy izy vina amintsika koa reo kilalao anankizy tahaka ny gonflable atoraka kapoaka izay ho avy eo ary trano evan'ny star isan-karazana entina hijifaina an'ireo zava-pisotro star rehetra etsika manaraka ity dia misy vidim-pidirana 2 arivo ariary fa io 2 arivo ariary io azahoanareo zava-pisotro star kely zaraina vidiana eo amin'ny vavahady izy io tsy vita ny etsika lehibe fotsiny fa misy koa ireo karazana etsika izay karakarainay amin'ny Epibar sy grande surface café hôtel restaurant mandritra ny campagne Oktoberfest. Ty Oktoberfest 2025 ity dia nafaly anay ny nameriny indray ilay tolotra ilay labiera Gold Amigo. Izy io dia ho hitantsika manerana ny nosy manomboka ny mi-septembre hatramin'ny novembre. Maresaka avy any ivelany kosa indray any Lima nidina an-dalambe manohitra ny politika napetraky ny gouvernemanta ireo teratany peroviana manodidina ny 500 tsy navita nanafoana na nampiena ny tsy fandriampahalemana ny kolokolo sy ny vidim-piainana ho iropona ny fitondrana mijoro ao Peroa amin'izao fotoana antony angatany izy ireo ny fametra-pialan'ny mpitondra ao an-toerana ny etsika mpilaminana nataony iropona izay tsy hivina fa ny afara tamin'ny fifandonana teo amin'ny ireo mpitandro filaminana omaly dia ny maresaka irasam-pireneniny ihany koa tompoklasy tompoko-vavy noentina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.